Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina 4:15 manao hoe: farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateotia, na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera dia very izany. Raha izany no lazain'ny tenin'Andriamanitra amintsika, moa ve izany tokoa no iainantsika isan'andro? Matoa ny tenin'Andriamanitra milaza izany dia azo tanterahana ary vitantsika soamantsara izany noho ny fanampiany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary dia ho vitanao izany. Ary minofa raha hampanalavirinao izay mety ho ratsy rehetra ny sainao, dia tsy ho tamana fa hanalavitra sy handositra ny fisainanao, ny lalanao sy ny fiainanao ihany koa ny faharatsiana. Manoro lalana antsika hatrany ary ny tenin'Andriamanitra, ka ataovy izay efa nianaranareo sy efa niraisinareo, ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Filipianina 4:17. Amen. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Miaraba sady manasanao iara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kalebandretsikivy. Ariary ny soratra masina ny toerana misy antsika manoloana an'Andriamanitra. Voaheloko isika rehetra satria mpandika ny didin'Andriamanitra. Hoy ny mpaminany Isaia mitondra ny tenin'ny olombelona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Isaia 4:5. Fa samy efa tahaka ny olo maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosindra ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny ravina izahay rehetra, ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra. Izao koa no farisendahatra ny apôstôly Jaona 1:9. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy atao anatintsika. Noho izany tsy misy fanantenanao ny mpanota, raha ny fitsaran'Andriamanitra tsy misy famindrampo no ampiarina amintsika olombelona. So ihany fa efa nanolotra vahaolana tena azo antoka Andriamanitra, ka na dia mpanota azy sika dia azo vonjena. Andeha hodinino ifamelan-kelo ka atolotra ny mpanota io. Ivavaka aloha isika. Ray masina ny an-danitro, ampihetreo ny fanahinay iaiky fa mpanota mila famonjena izahay. Sokafo ny fonay ahita ny famonjena atolotrao ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ngatahanay izany vavaka izany. Amen. Tsy ho vitan'ny mpanota ny andoha ny vidin'ny fahotana, ka dia Andriamanitra ihany no nanatanteraka izany. Mitaky ny raha ny mpandika azy mantsy ny lalàna. Hoy ny Hebreo 5:12 tapany farany. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Sorona lehibe ho an'ny olombelona rehetra no tanteran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Izao no nilazan'ny asana ny rahana azy. Mateo 20:9. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina, fa hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Io no fanantenana ho an'ny mpanota, vaovao mahafaly mitovy famelan-keloka sy fanafahan'Andriamanitra ny mpanota. Fahasoavana, famitsoran-keloka na fahafahana, izany no azo antsoina io fanehoam-pitiavana tapotra ohatr'io. Afaka mifanamelohan'ny fahafatesana mandrakizay ny mpanota
raha mandray n'io famontsoran-keliko ary eken'Andriamanitra hiara-monina aminy mandritra ny mandrakizay. Fanomezana toy ny fanomezana rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, izany hoe manana fahafahana ny mpanota andray na tsy andray. Manana didy kosa ireo mino ny rany zanak'ondrona navitra azy ireo. Manambara ny tokony ho fitondratenan'ny olona nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ny apôstôly Paoly. Andiovaka itsika ny fanambarany ao amin'ny Titos 2:1-12. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjenany olona rehetra, mampianatra antsika handaha izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny oniny sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Mamonjy ny fahasoavan'Andriamanitra satria mamela ny heloka nataon'ny mpanota. Tsy vitany hoe mamonjy fa mampianatra ihany koa. Tsy manome fahafahana ny mpanota hivelona amin'ny fahotana ny famelana ny helony, fa manoro azy ny lalana tokony alehany sy ny fitondrantena mendrika tokony hananany. Misy fiteny, fihetsika, fanao izay tokony ho lavina satria tsy mifanaraka amin'ny fomba an'Andriamanitra. Tsy olona tsy maty manota akory ny olona nahazo famontsoran-keloka, fa ho voaheloka indray izy raha mandika lalàna. Tahaka ny mpianatra rehetra ny mpianatra ny fahasoavana. Mandeha tsikelikely ny lesona fa tsy omeny iray mandeha. Mia manahaka tsikelikely an'ilay lehilahy feny fahasoavana sy fahamarinana ny mpanota eo am-pibanjinana azy eo amin'ny azo fijaliana. Anisan'ny zavatra lavina ihany koa ny filàny izao tontolo izao. Hoy ny apôstôly Jaona ho an'ny kristianina, Jaona 2:2-7. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filàny nofo sy ny filàny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filàny fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa mpianatra ny kristianina ary misy zavatra tsy maintsy lavina eo amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy mamefy ny olona amin'ny zavatra tsy azo atao fotsiny Andriamanitra, fa manoro koa ny lalana tokony hizorana. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny 2:12. Ary ho velona amin'ny oniny sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana izao. Fifandraisana telo sosona eo amin'ny olona no ambara amin'izany. Maneho ny fifandraisana amin'ny tena manokana ny hoe oniny. Ny marina kosa milaza ny fifandraisana amin'ny hafa ary fifandraisana amin'Andriamanitra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mifampiakina ireo toko telo ireo. Mianjera izy rehetra raha voatapaka ny ray. Rehefa simba ny tsy fahalalana oniny ny olona iray dia mety ho simba ny fifandraisany amin'ny namany sy amin'Andriamanitra. Milaza koa ny Baiboly fa porofo ny tena fivavahana ny fitiavana ny rahalahy. Izao no ambaran'ny apôstôly Jaona. Jaona 1:20-20. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tian'ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahiny koa. Raha ambara amin'ny teny tokana ny foto-kevitry ny fahasoavana dia tsy inona fa fitiavana. Izao no lazain'ny 2:4. Titos 2:4. Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovan'izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara rehetra. Mifindra ao anatin'ny olona voavonjy noho ny fahasoavana io fitiavana io ka manjary fantany izay mety ho an'ny tenany sy ho an'ny hafa ary ho lasa fiainany ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Izao no anehoan'i Paoly izany toetra araka an'Andriamanitra izany. Korotianina 1:13-14-7. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Manahaka an'Andriamanitra izay manam-pitiavana. Mamonjy sy manolotra aina ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mijanona amin'ny famonjena eto amin'izao fiainana mandalo izao ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra, fa mandritra ny mandrakizay mihitsy. Hoentin'i Jesosy ho an'ny aminy araka ny teny fampanantenany, ireo mpanotana ny loran'ny ainy ka ny velona tao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Milazany amin'izany ny 2:7. Izao ny voalaza.
miandro ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Manolotra famonjerantsika ny Tompo sady miantso antsika handany fomba fiaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, fa manasa antsika kosa izy hanahaka n'ilay namony ainy io antsika. Hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitra, misaotra noho ny famelanao ny elokay tamin'ny alalan'i Jesosy. Ampanahafo anao izahay ka mba ho feno fahasoavana sy fitiavana ny hafa. Omeo hery ho say andà izay zavatra tsy ankasitrahanao. Omeo faharetana eo ampiandrasana ilay fanantenana mahafinaritra amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Feon'ny mpiaino. Feon'ny mpiaino. Fifaliana manokana ho an'ny ekipa ny feo fanantenana ny miarahaba sy manasanao hanaraka ity fandaharana natokana handrenesana ny feonao mpiaino ity. Tsy izany ihany anefa fa natao indrindra izany mba hifampahirezantsika, hifampizarana izay mahasoa amin'izao fiainana sarotra izao. Manambahiny isika eto hiaraka amin'ny Madame Félicie avy eto Ambohipo Antananarivo ihany sy Andriamatoa Andrianalsoa Arivola avy any Antsirabe any, izay samy arabaina tonga soa ato anatin'ny studio ny radio Adventista Irasampirenena na ny AWR. Madame Félicie dia manao fampivavahana sy mikarakara ireo olona voafonja eny tsy hafaheny. Manana fijoroana vavolombelona izay tiany hozaraina aminao miaraka amin'Andriamatoa Andrianalsoa Arivola, vokatra izany herin'Andriamanitra mpanafaka sy mpamindra fo izany izy ireo. Dia manasanao mpiaino mba hiaino izany amin'ny pahalinana. Fifaliana ho ahy no miarabantsika Madame Félicie ao amin'ny fiangonana Adventiste Sud Ambohipo eto Antananarivo moa izany no misy ahy. Ampifaliana no afahako mizara fanandramana antsika amin'ity androany ity. Mahafinaritra ny maheno fandaharana amin'ny AWR ary izay no nanesika ho tonga eto. Misy namako izay tonga eto ary mifampizara fijoroana vavolombelona aminareo izahay. Ny tenako moa izany manana andraikitra izay napetraka tamiko dia manao fampivavahana eny amin'ny fonja ary mamangy ireo fonja ihany koa. Ny fonja izay andehanako dia eny amin'ny fonjany Tsiafa. Sarotrarotra nefa mahafinaritra ary indray ihany koa ahitana fanandramana be dia be miaraka amin'Andriamanitra izany hoe mampivavaka eny amin'ireo fonja izany. Manana ny fiarahamonina ireo olona ireo tahaka antsika ihany. Na dia nailiky ny fiarahamonina sy ohatrany hoe tsy tokony ho tiavina ary dia tena misy olona manam-panahy efa eny ary tena misy mivavaka amin'Andriamanitra tokoa na dia ny mitoerana maizina ary. Ny amin'izay indrindra no izarako fanandramana antsika amin'ity androany ity nisy fanandramana izay tsapako hoe nisy tan'Andriamanitra nitsotra izay tsy takatra ny saina nefa nanehon'ny fahagagana dia ny amin'ny ranadà anankiray atao hoe Arivola. Rehefa ny fanerasera taminy izahay tao anatin'ny fonja dia nahatsapa fa manana ady io ranadà io satria avany ambanivohitra Antsirabe izy no niakatra teto Antananarivo ary rehefa tonga teto izy mba hiasa dia sendra namandratsy ary nitarika azy tany amin'ny asan-jolay izany. Voafitaka izy ary tena tsapany hoe ratsy reto namana ireto ary vokatr'izay dia tafiditra teny fondrany Tsiafa izy. Ny zavatra nisy nefa dia izao mafimafy ny sazy azo satria gadra mandra-pahafaty. Amin'ny maha-olombelona dia kivy sy ketraka ny saina ary mafy be izany hoe hiatrika hoe ny tenanao any am-ponja mandra-pahafaty izany. Tany izy nefa no nandray fahamarinana satria nisy voafonja Adventista nitory taminy tao. Ary ny zavatra nafinaritra rehefa nitorina izy
nandinika namakafaka tsara ny fahamarinana dia resy lahatra ary natao batisa izy vita batisa tany amin'izany fonja izany. Nisy fampiresahana taminay satria misy rahavavy anankiray mpiray fanantenana ihany koa izay niara-nitondra mivavaka azy. Mpiara-mivavaka ao amin'ny adventista namako ihany izy io. Dia izahay mirahavavy no niaraka ihany koa nanohana ra-sakafo satria tsy misy mpamangy io ranadahy io satria lavitra be ny fianakaviany. Efa hoe namany rery izany dia ohatrany hoe izahay mirahavavy ny solondreniny sy anabaviny ihany koa. Ny fampiresaka taminay izy hoe mangataka vavaka mba atao transfert ny Antsirabe satria any ny fianakaviany ary tena nivavaka ary indrindra tamin'ny fivatikanina. Rehefa misy fotoana ny vavaka ho azy ny tenako dia nisy teny nomen'Andriamanitra ary nitazomiko hatramin'ny farany izy io ao amin'ny Isaia 7:1-10. Indro Jehovah Tompo avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-pity ataony hoeny aminy ary ny valinasany omeny dia ho anoloany. Indro Jehovah Tompo avy amin'ny heriny. Andriamanitra araka ny vavaka natao dia engany mba ho avy amin'ny herinao tokoa ianao ka napaka ny ziogany agadrana izay misy eo amin'ny ranadahary vola ary omenao valim-pity izy dia ny valinasa izay omena azy amin'ny alalan'ny fibebahana izay efa nataony teo aminao dia omenao azy tokoa. Ny vavaka sy ny tonom-bavaka izay natao dia mba hoe ho lasa transfert ny Antsirabe izy. Ifindra amin'ny fonjany Antsirabe satria ny fianakaviany. Ny nahagaga nefa tamin'ny ora tsy napozina dia niteny taminay izy fa hiakatra indray ny afera izay nitanana azy amponja ary everina ho tsaraina izy ireo sy ny namany. Tao anatin'izay dia nitolona mbavaka indray ary ny nafaly ahy dia hoe isy sazo vaovao azony fa tsy ho gadra mandra-pahafatsony izay ny finoko. Ary ny vavaka indray ny mpiray fanantenana ny adventista namako izany tao anatin'izay ary rehefa niakatra fitsarana izy dia tsy mba nanana hoeto manao amin'izany satria irery izy tsy nanambola omena avokaty fa vavaka izany no niarahana nanao mandra-pahatonga ny fitsarana tamin'ny volana Desambra. Isaorana ny tompo fa mahay zava-mahagaga rehetra fa rehefa natao ny kaitsy sy ny fanazavana teo anivon'ny fitsarana dia afaka noho ny voninahitry'Andriamanitra satria tsy izy no tompona andraikitra tamin'ny resaka fanafihana fa voafitaka noho ny ireo namandratsy. Ny tiana ho fampizarana amin'izany dia izao hoe nitsika indraindray mieritreritra hoe rehefa natin'ny fonja ny olona anankiray dia very izy izay. Nefa kosa tany anatin'izany toerana izany namonjen'Andriamanitra n'izany ranadahy izany. Ary tany izy natao batisa voninahitra ao an'Andriamanitra ary na dia toerana hoe maizina ary dia nahita ny fahazavana lehibe. Ankehitriny dia mino aho fa maro no mety mandany fanandramana sarotra sy toa hoe verevitra ianao nefa ao anatin'izay Andriamanitra dia eo mandrakarivo miaino. Ny vavaka atao dia eniny na amin'inona na amin'ny fotoana toy inona fa ny angatahana amintsika dia ny atoky ary na dia amin'ireny toerana ireny ary ireny namantsika ireny dia mila tiavina izy, mila mpaherezina izy satria tsy moramora izany any amponja izany. Ny saorako antsika dia nananantsika faharetana ary mino fa ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana eny mbola hita ny asany rehetra izay miasa amin'izany toerana izany ary indrindra ihany koa mba hitsenahantsika an'i Jesosy Kristy amboninahitra rehefa ho avy izy ka na aiza toerana misy antsika na aiza toerana misy antsika dia hain'Andriamanitra ny mamonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ianao izany Andriamatoa andriana alisoa ary vola no ilay voafonja teny tsy hafaha izay voaheloka higadra mandra-pahafaty nefa dia nafahan'Andriamanitra tamin'ny fotoana mety indrindra noho ny herin'ny vavaka mahagaga noho ny herin'Andriamanitra. Irina indrindra ny andreny feonao azonao zaraina amin'ny mpiaino ve ny antony nahatonga anao lasa teny tsy hafaha sy ny fiainanao teny ary ny namonjen'Andriamanitra anao ho tafavoaka soma tsara tahaka izao anio izao. Loko voninahitr'Andriamanitra indray no mbola mafaly eto amin'ity radio AWR izay mandray tanana amin'izao fijoroako fa folombelona izao satria no ilay Andriamanitra mbola matateraka izy rehetra izao. Ny anarako Andriana Alisoa ary vola
araka ny voalazany ranabavy teo maro nefa voatantarany teo no mombana sady olona avy Antsirabe sindra niakatra taty Antananarivo andeha hiasa anapireo ray aman-dreny satria sahirana sy mahantra izy ireo. Rehefa tonga taty Antananarivo sa niasa tao amin'ny orinasana Sinoa anankiray. Rehefa ndravavy niasa nefa sady ndeha ody zany direksionko sindra nahita ireto namana zay olona mba fanojo maso anamiko dia ohatrany hoe lasa namana. Rehefa anaty bara tena tsony sa andao tsika revirevy kely. Nanato sady rivariva saby tamin'ny amin'ny fitofito teo dia lany ny revy dia andao tsika akavola hozy izy rehefa avy eo. Dia nandeha zay hoe akavola. Tiany sakosy hozy izy le namana babeo. Lasa zay dia nandeha tonga teo ambodin'le trano. Dao hoe la hozy izy miakatra amin'le tambo. Fato ny tranonay akatsika le vola. Tsy manam-poy ninino sa amin'io fa za hoe trano zareo andeha akavola tsika. Rehefa tonga tao anatin'le trano namoaka basy, namoaka baramina. Ay ty sakotsy babeko tia kalakiny ao anatiny ary barapaisa. Eo za voataitra hoe ay angalatra izy ty anafika tranon'olona. Za koa amin'io efa mamamo tsy miavana antsika fantoako zany tsy mahatompo misaina zany. Nandeha ny ataky mitifirina le olona maty le olona rehefa eo. Hoe fitoetsy ny vola azy tao. Tsy zany efa no nitifitra le olona fa nisy olona namako leo namako reo no nitifitra anazy. Za tany amin'ny efitrano hafa. Maty le olona. Nandeha tany amin'ny hopitaly ara-pitsoniny. Mbola noentina tany amin'ny hopitaly izy aloha mivonjena andany ny ainy. Fa tsy hovonjotsony izy. Dia za sindra nandalo teo andeha anamboatra moto. Eo ambodin'le trano nanaovako an'le ataky ihany. Satria za tsy mahafantatra mihitsy hoe ahoana zany ataky zany. Za tsy anatin'izay mihitsy hoe zay moa zany namono olona tamin'ny alina, moa zany angalatra tamin'ny alina. Dia nandeha teo amin'le bodin'le trano le olona sa reo olona reo nefa mivezivezy eo mitadidiny tariako kay reo olona reo. Hoe ty marina fe sa. Nandalo ny 4x4 Land Cruiser ray mitondra le zanak'le olona voatifitra makany amin'ny vezivezy makany amin'ny hopitaly. Intelo mivezivezy teo io za mbola tsy miala eo foana. Sa nefa tsy mahafantatra hoe reny nge le olona nanaovanay akiso tamin'ny alina iny. Satria amin'ny tsy mahatompo ny tenako anazy satria za mama. Rehefa samboro ny zary tonga teo ny zandarma miaraka amin'ny Land Cruiser inga ny zandarma 7 ao anatin'iny vezivezy iny. Samborona za tsy taitra satria tsy nieritreritra za hoe za nangalatra ke tamin'ny alina. Za koa mbola tsy niditra bureau polisy, tsy niditra bureau pokotany, mbola tsy nanao faute mihitsy za tany amin'ny toerana misy anazy amin'izay. Fa voasambany io. Tsy mba hoe mpangalatra za. Rehefa samborona teo za dia ozy izy le zanak'le olona natakina hoe ianao no namono ny dadanay. Za sady nalahelo anazy koa sady izy nitomany zaly reny lasa nalahelo. Satria tsy tao anatin'ny fikasako nanaovako an'io ataka io. Fa ny ataoko dia hoe akavola hoe namany ty. Ny olona tsy mahalala an'izany satria nakantsiny anazy ary mbola namono olona tao anatin'io afera io. Za nefa tsy namono fa le mpitory nefa dia manizingizana ana. Ianao no nitifitra ny dadanay. Tsy za tompoko nitifitra anazy. Za tsy mpamono olona ary za tsy nanana fikasana anao an'io. Fa ireo olona reo ay io izy. Dia rehefa tsatsa daholo ireo olona reo dia nigadra lasa noentina Tantsefa. Rehefa mivaly ny gadra Tantsefa, gadra mandra-pahafaty ny gadra azoko. Rehefa tany Tantsefa za teo amin'izay za vao tonga saina nandinika ny tenin'Andriamanitra. Satria za tsy nanana dada sy neny hoe afaka hikarakara. Manana dada sy neny za fa any ambanivohitra izy ary mahantra kely izy ireo mampalahelo anahy mihitsy. Indray ary za misaina an'izy ireo dia latsaky ny raha masoko anatin'io ankatrano io. Gadrako nefa mandra-pahafaty. Isa ary mba hikarakara anahy, isa mba misakafo anahy ty. Ty nefa maison de force. Sarotra be amiko zany ny vokato ary mandra-pahafaty ny anahy. Le reniko nefa mampalahelo anahy. Ary za vao mieritreritra an'io dia mitomany foana. Dia sendra nanonofo za rehefa avy nahazo gadra-peritra. Ty zany zava-dehibe teo amin'ny fiainako misy ty. Nanonofo zao anatin'ny fatoriana ao anatin'io trano vato be io. Latsaka tao anatin'ny lavaka za dia nitotoro ny vato za. Rehefa voatototro ny vato aby ireo olona be dia be ireo dia za sendra nahita tara-pahazavana kely ray. Ny andrandro sa dia nahita tara-pahazavana kely ray any anatin'ny lavaka lalina be nisy fahazavana kely ny tsilo anahy. Taitra tapoko za amin'izay hoe ato anatin'ny vato be za ary ny olona rehetra voatototro daholo misy ny maty, misy ny marary. Fa za mbola nahita le taratra fahazavana kely avy eny ambony. Fanantenana lehibe ho anany nahitako an'io fahazavana kely io. Izay mbola nisy finoana atao anatiko hoe
misy fahazafana hamonjy anasany atiny tena marina nanomboka teo sady tsikivy am'izay tena nomboka namaky ny baiboly ary nisy rahalahy anankiray voalohany indrindra aloha za voaliditra tao de ray mandreny zay nandray anahy nokadra tany de io nandray anahy voalohany indrindra aloha tena mpianampianatra anahy soratra masina teo de saraka taminazy sa de niaraka tamin'ny lehilahy indray adventiste zay nampianatra ny soratra masina io teny soratra masina ho ana voalohany indrindra voaniditra tao lioka toko 7 diny voalohany sy ny fafito isy le voalazantieny ary Jesosy laza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandraka ka tsy reraka any amin'ny andiny fafito Andriamanitra va tsy amerary ny olomba fidin'izay nitaraina amin'ny randramanalina zava-dehibe teo amin'ny fiainako sany tiany Jesosy sany mivavaha ozy izy ao amin'ny tantara faharoa toko 7:5 sy 5:10 raha ny olona izay natsona amin'ny anarako izy izy no avy anetry tena sy vavaka ary hitady ny tafako ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hieno any an-danitra aho ary amelany elona ary anasitrana ny taniny ary izao dia ahiratra ny masoko izany fanantenana lehibe teo amin'ny fiainako izany satria rehefa nandinika ny baiboly Andriamanitra no namorona anahy fa ny ray aman-dreniko fitaovana ihany aiza fofinain'Andriamanitra kay no navelona anahy ty velona Andriamanitra namelona anahy maty satria nanota za ary eo voalazan'ny Romanina zany fahafatesana ny tambony nota ary tsy maintsy ho faty avokoa ny olona rehetra noho izay fahafatesana izay nefa natonga na mivavaka satria ny fahafatesana tsy mahalala an'Andriamanitra ho fahoriana fijaliana mandrakizay ny iainany fa ny olona mahalala an'Andriamanitra nefa fiainana mandrakizay ekena fa manota tsika nefa noho ny amin'ny rason Jesosy izay natolony moa na nadiovany afaka manantena indray le fiainana mandrakizay izay efa nomany Jesosy raha ny olona izay natsoka amin'ny anarako izy Jehova no ho avy anetry tena za nefa tena efa fantatra hoe sa olona nangalatra matoa zany tafiditra tanatin'ny afonjanjefa isan'ny olon-dratsy fa ny fanehoan'Andriamanitra ny hery lehibe teo amin'ny fiainako dia hoy izy hoe atsoya amin'ny andro fahoriana ao dia hamonjy ianao tena ny atsoka io Andriamanitra io ary tena natsoky ny talaoko fifatikanina nataoko manenjika 3 jours 3 nuits misy manenjika herinandro 24 heures tena nitarainako io satria izany atsapa hoe orsy mahantra mihitsy ny ateoza tamin'Andriamanitra Andriamanitra izy ary mba nafaka amin'ity tany fahoriana ty za tsy manana vola makarena afaka mba hikarakarana ny afera gadrako nefa gadra mandrapapata ny ray aman-dreniko nefa mahandra kely sahirana kely nefa za ty vovomaika manampy ny fahasahirana ny ray dia mifona tamin'Andriamanitra satria natsapa vadiso teo anatrehany satria ozy Andriamanitra hoe ny fahorian'ny ory no entin'Andriamanitra mamonjy azy dia ny antsika ny Joba 36 Joba toko 9:30 andiny ny 9 sy ny 10 ny anaran'i Jesosy na makiko ny teny ary raha voafatotra migadra izy sy voave amin'ny tadiny fahoriana dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany fa efa nanandra tena izy ireny dia manokatra ny sofiny hiainy fananarana izy ka mandedy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy tsapako tokoa hoe famaizan'Andriamanitra anahy io ary fanefen'Andriamanitra anahy mba hampahafantaran'Andriamanitra anahy hoe ahoana ianao rehefa ao anatin'ny fahoriana lalina ao anatin'ny aizina iverina ve sa teny meny Joba matsy izany hoe raha voafatotra amin'ny gadra izy za le ao anatin'le gadra ary voafehy amin'ny tady ny fahoriana ao anatin'ny agadrana dia fahoriana tsy fampitsakafo tsy fampihindrano aizina ny tontolo planeta hafa mihitsy zany nefa tsy nasakana anazy fa noho le teny Joba dia nandidy ahibebaka izy noho ireo fahoriana ireo tsapako fahoriana sy ny fijaliana ny ainako ary ny ratsy vitako dia mibebaka tamin'Andriamanitra ary ny ekeneloko teo anatrehany fa ratsy tokoa ny vitako ary nanolo tena ho amin'ny ranony batisa mba ho famelana ny eloko fanadiovana isy olon'ny rason'i Kristy teo ny tonga dia nampiova ny fiainako ary nonomboka rehefa vita batisa vavaka maraina tandro ariva raha mbola misy koa ny atao hoe anio tao anatin'ny nanomboka 2019 jusqu'à 2022-27 janvier raha mbola misy koa ny atao hoe anio herinandro zany ny tsy mivavahako tao anatin'ireo zoron'io 2019 29 novembre 2019 nanaovana batisana tolomako ambavaka Andriamanitra
taoko nanaovan'ny jakoba anazy tsy amelako ianao izy jakoba raha tsy mitay ahy andriamanitra io mahay zavatra mahagaga misy teo anina aminjen'andriamanitra nalay za tsy nanam-bola za tsy mba nisy mpamanga za tsy nanana mpikarakara tsy mba nisy hoe avoka teo amin'ny fitsarana anahy fa andriamanitra niditsatrehatra teo amin'ny fiainako andriamanitra solondray aman-dreniko sy mba nanatrika anahy andriamanitra na avokako reo preferako moa dia nanana avoka daholo misy mivarotra trano misy mivarotra tany fa za tsy ariary tsy ravomena ozy izy fiteny tsy ray aman-dreny za rery zany dia onjonjo ny tenako samy rery za moa indraindray dia malahelo sady mitomany teo anina teo amin'ny fitsarana za dia nitomany ihany satria nalahelo ny tenako hoe za rery ty za nefa manaiky ny afera trany amin'ny voalohany ka trany farina tany amin'ny fitsarana voalohany tena naiky an'io foana za tsy nandaha mihitsiny satria nataoko le izy dia rehefa mivavaka za dia manana olona zay nirahan'andriamanitra ireo mambre adventiste avy ivelany mankantsefa zay manao asa fanampiana asa mitoro filazantsara any amin'ny fonjabenitsefa reo olona tsy mba fantatro mihitsy tsy ray aman-dreniko reo tsy fianakaviako reo fa no ny herin'andriamanitra dia nirahan'andriamanitra reo olona reo ranaba Felicie madame Angeline ireo olona reo mba natoniko ny fampiresako voalohany reo no nampahery anahy mba nanampy anahy amin'ny alalan'ny vavaka eritrereto hoe olona tsy fantatro hoe niza tsy manana fianakaviana ty Antananarivo mihitsy za fa dia nonjonjo ny tenako samy rery preferako efa manary ana daholo hoe la ozy izy tsy manam-bola tsy mananenenina raha misakafo zany tsy efa amin'ny alina fotsiny indraindray ary za herinandro tsy misakafo ny tena marina fa mivavaka no hery soe aroara tao noho ny fitiavan'andriamanitra anahy dia nampian'andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olona reo iny le tara-pazavana kely tary amin'ny nofika tariny toy za hoe jesosy ho fahazavana ho azy satria izay voasoratra ao anatin'le baiboly iny izao izy jesosy ho fahazavana zao toroso dia nirahan'andriamanitra ireo olona reo anampy anahy ary tena ndraiso tena ohatrany hoe solondreniko mihitsiny reo ary za vao tsy manoratra ao amindreo dia malahelo ary reo koa dia manoratra ao anareo reo zany mba mpanampy anahy hoe amin'ny ara-tsakafo amin'ny ara-panahy ary mampahery ahy isan'andro san'andro za dia mitondra mbavaka ho an'izy reo ary izy reo mivavaka ho anahy san'andro san'andro man'ny akonany raha mbola atao hoe anio dia mivavaka eny fa na dia ho ampitory ahy za dia mivavaka ho azy iro foanako mba hamelany heloko no fanampian'ireo olona reo tamin'ny tsy fisalasalana fa tamin'ny zotim-po ary ny kely aina mihitsy ireo olona reo natongavany tany amin'ny lalana amina kilometra ambanivohitra antsefa anampy anahy ikarakara anahy marina fa tsy manam-bola makarena izy fa manana arena amin'andriamanitra izy dia ilay andriamanitra ny arenany andriamanitra no nizarainy ho anahy tany ary naharesy lahatra anahy tao amin'ny fiangonana adventista izay mitandrina ny andro fahafito no ny fiarahako tamin'ireo olona reo dia nisy hery tao anatiko nisy finoana matanjaka tao anatiko satria ny fahamarinana tokoa no hoentin'ireo sy zarain'ireo ary marina ny tenin'andriamanitra hoentin'ireo amiko amin'ny fahamarinan'andriamanitra mihitsy no nondraisiko tamin'izy ireo resy lahatra natao batisa izay rehetra atao batisa hozy izy jesosy no afaka mandova ny fiainana rehefa avy natao batisa dia lasa le rahalahy namako afaka izy mo nanana rahalahy namana za adventista daholo reo olona namako tao reo samy lasa daholo nyray transfert ny ray moa afaka ambatondra zakany zao ary izy io dia mbola mijoro foana hatramin'izao izay ny isorako an'andriamanitra tsy niheriko na ny sitrapoko mahatonga manao izao fanambarana izao fa noho ny aben'ny fitiavan'andriamanitra zay hery lehibe zay nasehoan'andriamanitra teo amin'ny fiainako mifahagagana zay nasehoan'andriamanitra teo amin'ny fiainako hoe iza lay tsy mba manam-bola makarena tsy mba manana ninizaniza hiateherana ny navotan'andriamanitra tao natao fahoriana gadra mandra-pahafaty ny gadrako satria von'olona ny aferako no nytolona mbavaka nataon'ireo mpiaramanompo reo mambra amin'ny adventista indrindra izy miravavy sy ny akonany ary reo mpiaramanao fandompona any amin'ny fonjantsefa za koa dia mivavaka isan'andro san'andro manakana ny fiainan'izy ireo amin'andriamanitra ary manakana ny fiainako amin'andriamanitra ampio andriamanitra ny fiainako fa orosy mahantra loatra andriamanitra ampio koa ny fiainan'ireny olona manampy anah reny ianao andriamanitra ho amin'ny manao lalana ho anahy ianao efa niteny fa ianao malala ny hevitra everana anaty hevitra mahatonga fiadanana vatsoloza satria izy andriamanitra efa nitena hoe atsoy any andro fahorenao ty hamonjy anao atsoy aty ho valioko ianao ary anioko zava-mahagaga sary-patarina zay mbola tsy fantatra ao ianao amin'ny fomba manahoana moa zany hoe gadra mandra-pahafaty afahako
marobe tsy mino an'izany hoe gatra mandra-pafatony na no afaka satria no nierin'andriamanitra tsy ninoko le andriamanitra any an-danitra le andriamanitra mijery isan'andro mijery fitolomako ambavaka mijery mifanotoko anazy resy lahatra ny anompo an'andriamanitra ary ny nampafantatra ny tena fahamarinana tokoa izany atao hoe fanompony zany izy ny hoe zavatra takian'andriamanitra eo amin'ny fiainana mba hafahana mandova le fiainana mandrakizay sy mba hafahana miara-mitsena an Jesosy Kristy eny andrao any lanitra fakitsika ny salamo 7:140 izay nipetraka tao amin'ny maizina sy ny aliko ny fahafatesana voafato-pahoriana sy vy satria nandany tenin'andriamanitra sady naniratsira ny anatra avy indrindra dia napetrehany tamin'ny fahoriany fony kapotraka izy nefa tsy nisy hamonjy dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny nitondra azy nivoaka avy tao amin'ny maizina sy ny aliko ny fahafatesana izy ary noposany fatorany aoka iterany Jehovah ireo noho ny famondrapony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Izany ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainako. Zaho le olona mipetraka tao anatin'ny aizina sy ny aliko ny fahafatesana satria ny fonja dia tahaka ny fasana fa fasana velona io fonja ny tsefa io. Fahoriana tokoa ary vy ny varavaranao vita olo ny manodidina anao rehetrarehetra. Inona mahatonga ny olona io tafiditra anatin'io? Nandany tenin'Andriamanitra izy, naniratsira ny anatr'Andriamanitra izy, ka nahetrin'Andriamanitra any anaty fahoriana lalina. Potraka reo. Misy ao ny tsy mitaraina amin'Andriamanitra hoe vonjeo zahay, fa misy kosa ny amreo miatso an'Andriamanitra hoe vonjeo Andriamanitra nanafaka atao. Andriamanitra nanapatapaka ny varahana viaravarana vy, nanapatapaka ny rojo vy, ny fatorako rehetra dia mivoahin'Andriamanitra. Izany mahatonga na midera an'Andriamanitra sy mamevonatra an'Andriamanitra eto amin'ity fandarary ity amin'izao ora izao. Misy afatra ve azonao apetraka amin'ny mpiaino antsika? Anatra tolotra antsika mpiaino. Tandremo ny namana, fa misy io namana io tsara, misy ny namana ratsy. Satria rankana azo anahy, tsy fahalalana hoe dia angalatra no nresako tamin'irety namana. Misy ny namana mitondra anao amin'ny tsara hoe misy namana mitondra anao amin'ny ratsy. Zay le hoe ny devoly tsy hita tandroko zany, ny ratsy tsy hita tandroko. Hitanko ianao mba anana fiarovatena, anana fitondratena mailo eo anatrehan'ny namana. Satria misy ny namana mitarika anao makany akady, tahaka ny tiana azo anaty. Tsy eritreretiko ny hoe andeha angalatra. Indro fa mivaly nasako nalehako taty Antananarivo dia gadra ny azoko. Miasa hitady vola amelona ireo aman-dreniko nefa gadra mandra-pahafaty ny azoko. Nefa sitrak'Andriamanitra nozy ny avatesany ratsy fanahy fa mba hialany amin'ny ratsy fanaony mba ho velona izy dia namindran'Andriamanitra foary ninon'Andriamanitra mivavaka tsy natoko tao anatin'ny lalina indrindra. Rehefa gadra mandra-pahafaty ny sazoko miverina ny fitsarako dia fitotoana ny sazy azoko. Rehefa tena fitotoana tokoa ny ho vitako eo anatin'ny maha fitotoana misy. Tahaka ny nanavapona zanak'Israely hoe fitopolo taona dia za koa fitotoana. Satria zany atao anatin'ny fonja nalalako izany hoe Andriamanitra ny asa tamin'ny eny manaron-tsatra tamin'ny andro fafito izany. Tsatra tamin'ny andro fafitoko io agadrako io. Fafito isa masina. Oza fitahin'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainako izany. Tsy ataoko zavatra kely nefa izany fa zava-dehibe hotsarovako mandrakizay sy no amin'ny taranako. Andriamanitra ny anafihery vao amin'ny fiainako. Ampitombo fahalalana ho ahy ary amin'ny fahasalamana ho ahy. Anome talenta ho ahy mba afahako mizara ny fahatsaran'Andriamanitra isan'andro. Tiako koa ianao izay mandray izao mba hijoro matoky eo anatrehan'Andriamanitra. Ninina olana, ninina ady atrehanao eo anoloana dia azan'ny olana jerena fa Jesosy ilay mialolalana anao. Akino amin'ny fiainanao fa izy alavirariny izay rehetra alehanao. Matoky azy amin'ny fonao rehetra satria asany tanany ianao. Ianao rehefa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra dia omenanao ilay fandresena. Ninina olana atrehanao na goavana manahoana zany. Tsisy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainana fa ainy avokoa. Satria ianao manao ny ampanovany anao dia izy miditra tsehatra eo amin'ny fiainanao mamaha ny olana rehetra. Kanefa kosa tsy tsara eo amin'ny atrehan'Andriamanitra mivavaka manao saritava hoy amin'ny avatry ny Isaia 5:1 hoe nisy vehivavy ozy ny azona lehilahy iray. Zay natao hoe nohanina ihany ary nitafiana ihany fa mba tondroy amin'ny anaranao izay. Tsy mety amin'ny atrehan'Andriamanitra izany hoe mivavaka tsika nefa ny ataontsika ihany nataontsika.
mety tsara velatseo andretrehan'andriamanitra tsy tsara ry avana fa famaizana mafimafy kokoa no ambadika izay ary hitan'andriamanitra zany any amin'ny fitsarana any eo vosoratr'andriamanitra mba tsy nitonga zay kapok'andriamanitra zay de aoka tsika atahotra mandrakarivo amin'ny fomba fiteny amin'ny fisainana amin'ny fitondrantena amin'ny fiarahamonina mba ho hitan'andriamanitra hoe tsara sy mendrika isan'andro san'andro zay le olona mitady an'andriamanitra sy manao sirak'andriamanitra andriamanitra vao izy tsy amirariny olomba fidy zay mitaraina amin'ny andro amanalina azakivo manoloana izao ady atrehantsika izao fa andriamanitra mio manampy atsika ary mampahiry atsika izy men'andriamanitra atsika rehetra neny fahalalana hoe an'andriamanitra marina ny hery sy ny famonjena ho azay rehetra miakina aminy ho azay rehetra matoky azy ary rehefa voniny ianao ijoro atoky anompo azy ary anao ny asany miditra tsehatra izy manome fahasambarana eo amin'ny fiainanao mino aho hoe inan'andriamanitra eo ny fitahina zao fahasoavana ho azoko satria ho tsisy hoe nytanako tsofa mahavonjanao andriamanitra nefa nanafaka natao anatin'ny fahoriana ampitsahatra ny fizaleko sy ny fahoriako andriamanitra ka amin'ny fiainam-bavao anahy finoana ilay be eo amin'ny fiainako ny namonjen'andriamanitra na ary tsy azoko adonona na roviana na roviny zany ary afatra ho apitako eo amin'ny fianako afiko zany sy ny akonako eo amin'ireo mpiarabelylamo namonjen'andriamanitra na dia misaotra anareo indrindra tompoko nanaiky ny vahiny sy ny zary zany fijoroana vavolombelona zany teto amin'ny feon'ny fanantenana tsisy teny be azo anampiana izay voalaza teo fa feno dia feno izay antenaina fa nampahery sy nandraisan'ny tsirairay avy lesona dia izao no afatray hoe andramo tokoa ka izaho fa tsara Jehova sambatra izay mialoka aminy AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 ity koa no entinay mametraka no mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina no nanomana ny fandaharana feon'ny mpiaino sy nanolotra izany teto niaraka tamin'ny teknisianina na Artina tahin'Andriamanitra daholo ary rambola eto antany dia maro ny manjo mety kivy ny fonao mandalo ihany izany fizaho nataovy ando tiany tompo aneianao vaovao samaraina nefa mindram-pony izany no porofo lehibe ka aza mitaraina erenjo zany dy saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy nunatuzao ai ni fitiavany lehibe nunutafinya na de tsy mendrika zao de fanisano zadiny tsy mba mpanompontsonyanye faopiray lovaniny na de andalo fitsapa de tsy ukivyao na ufakarandamalao de upandresiao sasiri tupo leibe nefa mitarikyalidi mandrapatonga kwa etena vaova emervonjy sy vatosoa mampaeranao ao hoanao zay kivampo o mahereza ny vava ny olana rehetra voavahany avoko Jesosy no tompo tsy manda vaovao samaraina ny
famindrapony izany noporofo lehibe ka aza mitaraina erezo zanydy saianao mihira zay lay ninjany fanantenana fasoavany jeso no natozawa mifitahiny lehibe nono tafia avetsy mendrikaza de fanisaino zadiny tsy mampanompo itsony re faopirano vaniny nadeha andalo fitsapa de tsy hokivya maofiakarana mala de hopandresya sasy tompo lehibe no efa mitarikanydy mandrapatonga koa edena vaova sasy tompo lehibe no efa mitarikanydy mandrapatonga koa edena vaova. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Tompontsoa hatrany ho an'ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa ny miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao. Ao anatin'ny fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana na ny AWR. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiara-mianatra dia mangataka anao amba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro misaotra anao noho izao tompontsoa menao anay izao. Fahasoavana zany, fitiavana lehibe tokoa, famindra-potsitratra ny sainay. Ka dia fisaorana no atolotra ianao. Tsy hitanay izay teny hoentina maneho an'izany fisaorana izany. Fa dia ianao malala ny ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Mamelany elokay, mamindrafo aminay, ary miangavy ianao izay mba hiaraka aminay indray hampianatra ny lesona izay efa nomaninao omenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay tranomborona. Izay ny lohateny menan'ny lesitsika, ohatran'ny hafa kely kanefa ho hitantsika ny antony nanomezana an'izay lohateny izay. Ilay tranomborona. Ny andininy izay nofantenana mba ho ataontsika tsy anjery dia ho ny Petera 1:9 no ahitanao azy. Petera 1:9 izany no iravoravonareo na dia ampalailovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy izany. Averintsika indray mandeha, izany no iravoravonareo, izany no ifalianareo na dia ampalailovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy izany. Io andiny no fantenanao atao tsenjery io dia milaza amintsika fa mety tsy isy mihitsy ilay fakapanahy, ilay fisedrana. Fa raha tsy maintsy misy izany dia ampianarin'Andriamanitra amintsika ny antony, satria misy fifaliana lehibe aorianan'izany. Hitantsika ny antony. Amora ny fahatakarantsika izay tiany lesona ampitaina amintsika ny amin'ny vorona. Izay nametrahana ilay lohateny hoe ilay tranomborona. Ny amin'ny vorona apetraka anaty tranomborona
ary tian'ilay olona miompy azy ampianarina hira na fionkira. Misy am'ireny vorondreny afaka mamerina hira mihitsy ary misy mamerina fionkira farakaraky izay ilain'ny tompony ary. Ireo mpandinika mahakasika an'izany dia nilaza fa raha amin'ny andro atoandro, izany hoe amin'ny andro mazava, no ampianaranao azy fionkira izay tianao averiny na hira izay tianao tadidiany tsara, dia tsy ahay an'izany mihitsy izy fa ampahany kely monja no hainy raha vo amin'ny andro atoandro zany no ampianarana azy. Hanasarotra ny fampianarana azy mantsy ny fandrenesan'ireo feokira ataony vorona hafa mandritry ny andro. Lasa mifangaro be ny sainy, tsy mifantoka koa izy. Mety ho vitany ny mianatra ampahana feokira kely monja avy amin'izay reny na feo mangovotra kely monja, fa tsy ho afaka mianatra feokira na hira manokana anankiray manontolo na ovinana mihitsy izy noho ireo feo samihafa izay heniny manodidina azy. Dia ahoana ary ny atao? Raha saronany tompony, saronany ilay tranomborona, apetrany eo amin'ny toerana izay tsy andrenesany afa-tsy feokira tokana, ianarany na hira ao amin'ny maizinao, dia tsy ahenony feo hafa fa tsy feokira iray miverimberina, averimberina aminy, dia lasa hiezaka ary hiezaka hatrany ilay vorona hanao an'izay hira na feonkira izay mandra-pahainy azy ary havitany azy tanteraka amin'ny feo manga. Aorian'izay zany rehefa entinao mivoaka avy eo amin'ilay toerana maizina ny anaran'ny feokira tianao hoainy ilay vorona, dia ho hitanao fa hoainy foana ny amerina nyny feokira iny na amin'ny andro mazava na misy feo samy hafa renindray aza tsy olanao azy, tafaverina foana le feokira. Inona ny lesona tiana ampitaina amin'izany? Tena tahaka an'izany koa no fomba ampianaran'Andriamanitra antsika zanany. Manana feokira tia ny ampianarana antsika izy, ary rehefa navela ny anarantsika teo anivony haizy ny fahoriana ny fisedrana izany, dia ho haintsika tao amin'izay ny mihiranyizany foana amin'ny fotoana rehetra. Ramatoa Ellen White no nizaran'izany tamintsika ao anatin'ny boky Tana masoandro ny fahasalamana takila 400. Mario tsara fa ny tompon'ilay vorona mihitsy no mitondra azy ho amin'ny toerana maizina tsy ahitana ninninina. Efa mifankazatra amin'ny tompony ity vorona ity, ka rehefa ny tompony nametraka azy tao dia tsy misy zavatra atahorany. Be ny lesona azotsika raisina zarain'ny tenin'Andriamanitra amintsika mikasika ny fampiarana an'izany. Anisan'izany ny zavatra niseho teo anivon'ny zanak'Israely rehefa niainga avy any amin'ny tany nampanantenaina izy ireo ary nampidirina tamin'ny lalana tampina, tamin'ny kizo. Niainga avy any Egipta ny zanak'Israely ary nitanjona dia any Kanana, kanefa nasian'Andriamanitra ny vily amin'ny lalana makeo amoron'ny ranomasina. Dia izao ny voalaza amin'ny Exodosy 4:10. Exodosy 4:10. Rehefa mbiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egiptianina tamin'ny manenjika azy, dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Raha mamaky ny Exodosy 4:10 ianao dia ho hitanao fa efa nolazain'Andriamanitra mielo tamin'i Mosesy zany, dia nasian'Andriamanitra nolazai Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra fa hitranga ho amafisin'Andriamanitra ny fony Farao, dia hanenjika azy ireo Farao, dia hatratra azy ireo eo amoron'ny ranomasina, kanefa eo indrindra no anehony Jehovah ny voninahiny farany amin'ny Farao sy ny miaramilany. Dia nekeny Mosesy zany, nekeny zanak'Israely, saingy rehefa tonga tokoa ny Egiptianina hanenjika azy, dia nanjary nanometsiny an'Andriamanitra izy, nanometsiny ny Mosesy izy ny fanometsiny. Ny zavatra nitranga matsy tamin'io fotoana io dia tafiditra anaty kizo ny zanak'Israely. Ny ranomasina eo aloha tendrombohitra avo be, tsy hafana mandositra mihitsy eo akavia sy akavanana, aoriana nefa avo manatona hanenjika azy ireo, hamerina azy ireo ho andevo ny Egiptianina. Zao nefa ny tsarovy ilay androraona izay mitarika ny zanak'Israely maneho ny fanatrehan'Andriamanitra no nitarika azy ireo eo amin'ny toerana io. Ary zany androraona izany izay mivadika ho andry afo amin'ny alina
dia maneho ny fanatrehan'andriamanitra saingy tsy hitan-jareo ntsony ilay andry rahoana sy ilay andry afo rehefa tonga tokoa ny egiptianina. Maninona nentin'andriamanitra teo izy ireo? Efa novaliana teo izay fanontaniana izay. Fa ny antony mivantana dia izao, tsy ny hamono azy ireo na ny hamerina azy ireo ho andevoziny egiptianina ny tanjona, fa ny hatonga azy ireo hianatra ny hatoky an'andriamanitra amin'ny lafiny pratika mihitsy fa tsy amin'ny resaka fotsiny. Zao ohatra isika zao mianatra ara-tsaina, miresaka, mifanakalo-hevitra mikasika ny fianarana tian'andriamanitra irahantsika mianatra, dia mety ho azontsika tsara zany, kanefa tsy midika izany fa efa lasa fiainantsika. Dia ilain'andriamanitra zany mampiditra antsika eo amin'ny lafiny pratika, dia matetika amin'ny alalan'ny famelana antsika hiditra sedra no hatonga n'ilay zavatra ny anarantsika ho lasa fiainantsika. Dia izay koa ny tanjon'andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, ary natonga an'andriamanitra napiditra azy eo amin'io toerana io. Tsy nisy sambo teo ahafahana mitsoaka, na zahatra aza tsy nisy, ho aiza ary no aleha. Raha mamaky ny Eksodosy 4:12 manontolo isika dia ahita fa rehefa nimenimeny izy ireo dia nitaraina tamin'andriamanitra koa Mosesy, dia nahazo baiko Mosesy mba hatonga an'ireo olona ireo angina. Ndikany hoe mangina dia mijanona, tsy mifanometsiny, tsy manometsiny an'andriamanitra fa mahatoky azy. Rehefa nangina ny olona dia izay vao nandeha ny baiko hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Kanefa izao ny sary mahafinaritra izay niseho tamin'izay fotoana izay, ary tsy ho adiniko mihitsy mampahery ahy ary tiako hampaherezana anao. Ao amin'ny Eksodosy 4:12 ka ny 7:7. Inona ny zavatra nitranga mandra-pisokatry ny ranomasina hamonjena ny zanak'Israely? 7. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobony zanak'Israely dia nifindraka nakeo aoriny, ary ny andro rahoana nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriny. 20. Ka tonga teo anelanelany tobony Egiptianina sy ny tobony Israely, dia teo ihany ny rahoana sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy ny fanatony izy rotota mandritry ny alina. Raha misy mahay hosodoko afaka mamoaka an'izany sary zany dia izany ny sary lafo vidy indrindra. Mandra-pahatafa avoaka ny zanak'Israely, hiampita ny ranomasina mena, dia tsy navelany hikitika azy ireo mihitsy ny Egiptianina na kely aza, nitsofoka teo anelanelan'ny Egiptianina sy ny zanak'Israely mantsy, ilay andry afo izay maneho ny fanatrehan'Andriamanitra, maneho ny fiarovan'Andriamanitra. Ry havana, rehefa miseho aminao koa ny ady sarotra izay to mahatonga anao tsy ahita fa tsy aizina, to tsisy lalaka-ivoahana, ianao anefa mivavaka amin'Andriamanitra, mahatsapa fa tsy nisaraka taminy, manontany tena hoe fa maninona ny misy an'izao? Dia izao ny tsarofy, tsy avelan'Andriamanitra hiteraka olana ao anao izay zavatra mampitaintaina anao. Dia ny Egiptianina izany mandra-pisokatry ny ranomasina, mandra-pahatonga ny olana ra-potoana omen'Andriamanitra. Ary jereo fa tratran'Andriamanitra ange ny tanjona tamin'ny nanaovany an'izany tamin'ny zanak'Israely. Zao mantsy nivakitsika eo amin'ny Eksodosy 4:11-13. Eksodosy 4:11-13. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataony tanan'i Jehova tamin'ny Egiptianina, dia natahotra ny Jehova ny olona, ka nino an'i Jehova sy Mosesy mpanompony. Izay le tanjona. Andriamanitra ny ahatratra ny tanjona kendrenyko eo amin'ny fiainany tsirairay amintsika mpiara-mianatra. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.